baiboly? Ahoana ho ny baiboly? Fampianarana ara-baiboly mitohitohy arahanao eto amin'ny Open Radio, iarahanao amin'ny namana Richard Andrianjatovo. Ahoana ho ny baiboly? Ahoana ho ny baiboly? Ampifaliana tsany no ionako aminao amin'ity an'ity ary miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy no manonona ny fiadanany ho anao sy ny ankonanao. Ny namanao Richard Andrianjatovo manoloana anareo amin'izao fotoana izao. Androany sika dia hijery ny atao hoe inona no fanombohon-ka asen'Andriamanitra. Mialohan'izay dia hivavaka isika. Sotranao izay ray fa nomenao anay ny fotoana androany, rainay izay ny an-danitra. Ianao any amafany tsy fombiazanay rehetra. Amela ny helokay, amampanota tsy mendrika anay. Koa amin'ity an'io ity, omeo anay ny fananao masina, mba hampafantatra anay ny famarinana. Amindra fo aminay ianao, ka amela ny tsy fombiazanay rehetra, fahatosoana, ary amafa ny anaranay tsy ho ao anatin'ny boky fahafatesana. Amindra izany kosa ho ao anatin'ny boky fiainana. Mety zary ianao hiaraka aminay amin'ity an'io ity. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatana izany. Amen. Narahintsika teto ilay tantara momba ny tongotry ny hala lazaina fa miisa 9. Nefa rehefa afaka 700 taona taty aoriana, tamin'ny nanambaran'ny Aristote an'izany, dia voapirofo ny isan'ny tongony fa 8 fa tsy 9. Kanefa dia ninon'ny olona velona rehetra tamin'izany fotoana izany nandritra ny taonjato maro io fanambarana diso nataon'ny Aristote io. Tsy ireo olona tamin'izany fotoana izany ihany hoy isika tamin'ny lesona teo aloha no voafitaka fa marobe ihany koa amin'izao androntsika izao no mino lainga. Manaiky ho fitana satria tsy vonona na say hanokatra kely akory ny fijeriny andinika ny famarinana. Anika lasa anganongano lasa inona ampianarina ary iainana. Fiangonana marobe ankehitriny manaiky fa masina ny alady solon'ny sabata, ka mampiasa zao toko sy andininy rehetra zao mba hanamarinana ny ataony. Noho izay antony izay indrindra mahatonga antsika andinika indray ny amin'ny fanombohaka asen'Andriamanitra sy ny mariky ny biby andahoary. Ao amin'ny lalàn'i Jehova na ny didy folony no misy ny fanombohaka aseny. Hoy mantsy ny Isaia 4:9. Fehezo ny teny vavolombelona ary asio tomboka ase ny lalàna eo amin'ny mpianatro. Mety hanaitra antsika ny fandrenesana izany fanambarana izany, kanefa andao ane ho adiadintsika misimisy kokoa ny momba ny fanombohaka asen'Andriamanitra. Zao mantsy, ireto 3 reto no tsy maintsy hitanao amin'ny fanombohaka asena anankiray manara-penitra, mafeno ny fepetra, ara-dalàna. Voalohany amin'izany, ny anaran'ilay manam-pahefana. Ny faharoa, ny anaram-boninahiny na ny fahefany. Ary ny fahatelo, ny faritra iadidiny sy feheziny. Tsy misy na dia iray aza ny didy mafeno an'izany fepetra zany eo amin'ny didy 10. Didy 10 moa dia hitantsika ao amin'ny Exodosy 20:17-7. Ny didy faefatra momba ny sabata ihany, izay voarakitra amin'ny Exodosy 20:7-8. Io ihany no mafeno fepetra ilazana fa io ihany no tomboka ase n'Andriamanitra. Nahoana? Satria Jehova no anarany. Inona ny asany? Mpamorona no anaram-boninahiny na ny fahefany. Ary ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina mba amin'izay rehetra eo aminy no faritra iadidiny sy feheziny. Hita amin'izany ary fa feno ny fepetra azo ilazana fa ny sabatan'i Jehova voalaza ny didy faefatra
ao amin'ny Eksodosy 20:9 no fanomboaka asen'Andriamanitra. Azo inoana tsara zany satria ankoatra ny mahao anatin'ny didy 10 ny didy 4 momba ny sabata. Eksodosy 20:9 dia azo adino fa famantarana ihany koa izy io eo amin'ny Jesosy sy ireo mpanompony. Famantarana satria izy no manamasina azy ireo, hoy ny Ezekela 20:12. Ary tsy vitan'izay fa famantarana ihany koa fa izy no Andriamanitra izy ireo. Ezekela 20:20. Mety hiteny sika hoe ho an'ny Israely ihany zany, fa iza moa ny Israely? Ny Israely anie ka voalaza ny Deutéronome 4:12 dia zanak'Andriamanitra. Ary ianao, izaho tsy zanak'Andriamanitra ve ianao? Tsy zanak'Andriamanitra ve izaho? Ny Israely ihany ve ry zanak'Andriamanitra? Tsia, raha manaiko zanak'Andriamanitra ianao, dia ho anao ihany koa ny sabatan'i Jehova. Tsy ho tanteraka nefa zany fametana ny fanombonin-kaseny zany raha tsy avelantsika hiasa ao amintsika ny fanahy masina. Zay nge mahatonga ny Efesiana miteny hoe aza mampalahelo ny fanahy masin'Andriamanitra zay nanisina tombo-kase anareo. Raha vao miala amin'olona anankiray ny fanahin'Andriamanitra dia tsy manaiky ny sabatan'i Jehova izy. Satria ny fanahy no afaka hampiaiky antsika fa fahotana ny fandikana anio sabatan'i Jehova zay voalaza ao amin'ny didy 4. Ary ao anatin'ny asan'ny fanahy masina mihitsy zany araka ny voalazan'i Jaona 2:9. Ka tsy tokony lavina ny fitaomany fa hampalahelo azy ihany izany ary hiala izy. Ka izotra ho any amin'ny fahaverezana tsy misy mpanontoina ny lalan'izay nandà ny antson'izany fanahy masina zany. Ka amin'ny fotoana ametana ny fanombohan-kase ireo vahoakan'Andriamanitra ian-tany amin'i Jehova amin'ny andro farany, dia anaiky ny fitaoman'ny fanahy masina izy ireo rehefa mandreny amin'ny famarinan'ny sabata. Ary anaiky ny famarinan'ny sabata ka ho voaro amin'ny loza efa madiva irotsaka araka ny voalazan'ny Apokalipsy 7:7. Io Apokalipsy 7:7 io dia milaza fa atao eo amin'ny handrin'ny olon'Andriamanitra io famantarana io. Ary nampiseho ny faneken'ny saina zany io handrina io. Ary zany dia mitovy amin'ny faneken'ny saina ihany koa ny anaran'Andriamanitra voalazan'ny Apokalipsy 7:10. Isika olombelona aza dia sarotiny amin'ny fananantsika ka manisy marika mandrakariva amin'ny fananantsika. Raha tsy resaka afa-tsy ny fiompiana omby any amin'ny faritra atsimo sy manerana ny Madagasikara tsika, dia zao manisy marika anavana ny ombiny ny mpiompy. Zava-dehibe eo amin'ny fanjakana ny fisian'ireny marika ireny. Ny tompo no misafidy ny marika apetaka amin'ny ombiny, ary matetika dia litera fanafoezana ny anaran'ny tompony no apetaka amin'izany mba hanavana ny fananany amin'ny fananany hafa. Jehova ihany koa nefa dia manisy ny tombo-kase ny mpanompony mba hanavana izay tena azo marina amin'ireo mpisoratena ho kristianina sy hiarovany azy ireo amin'ilay loza madiva ho avy. Ary loza ho an'ireo izay mandany sabatan'i Jehova izay andro izay. Tantara efa nisy zany teo amin'ny tantara saingy narovan'i Jehova hatrany izay nitandrina ny sabatany. Apokalipsy 7:4. Ry namako, zava-dehibe io sabatan'i Jehova io matoa halan'ny Satana mafy sy ezany harodana. Tsy harodana an'izany nefa izy sy ireo anjeliny sy ireo izay manaiky azy, ireo mpanompony, ireo olombelona izay mitory fa tsy ilaina intsony mitandrina an'izany sabata izany, fa izy ireo indray aza no horingana.
koa fotoana mety mbola azo ibebana izao iverenana amin'ny tena izy. Iandaninao am' Jehova ka anekenao fa masina io ary tokony hajaina. Fenoy mibanga satria efa miavitsy ny manaiky ny fahamasinany sabata. Tsy ho vitanao anefa izany. Raha tsy mifanahy masina no hanome hery anao hanaiky ny sabata an' Jehova. Angatao ary ny fanahy masina mba nampy anao ka hanome ny tombo-kase ary ametaka izany eo amin'ny andronao. Ka hiavanao amin'ny olona hafa izay tsy maintsy ho arigana amin'ny andro farany. Hatreo ny fiarako aminao ary minso manantena fa saina lalina ny amin'izay ianao. Ivavaka isika. Ry irainay izay ny an-danitro, misaotra fa nomeno anay ty fotoana androany ty. Ka nafanay namakafaka sy nanadiady ary nafantatra indray fa ny sabatanao no tombo-kase. Hanavanao ny olona manoloana an'ireo izay olona ho aringana amin'ny andro farany. Sarotra aminay nefa izany, fa mila mifananao masina izay hanomeanay hery hoentinay miala amin'ny tsy izy. Arengane ny fahasoavanao manampy tsy ala aminay. Ampio izay hanana safidy hiandany aminao. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatany izany. Amen. Kodiniantsika amin'ny manaraka indray hoe inona ny mariky ny bibity. Hatreo indray ny fiarako aminao amin'ity anio ty. Dia mametraka ny mandra-pitafa mandra-piaona aminao indray ny namanao Richard Andrianjatovo. Veloma tompoko. Ahoana hono Baiboly? Ahoana hono Baiboly? Fampianarana ara-Baiboly mitohitohy arahanao eto amin'ny Upfer Radio, iarahanao amin'ny namana Richard Andrianjatovo. Ahoana hono Baiboly? Ahoana hono Baiboly?